Nisongadina kosa tao anatin'ny gabariny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tetsy amin'ny ila-pampanjakana Iavoloha nandritra ny lanonana fifarebana tratran'ny taona 2024 fa afindra toerana ny centrale etsy Antanandrano. Efa manomboka amin'izao fotoana izao ny fanatanterahana izany ka eny Behenjy sy eny Ambohimanambola no fantatra fa midranonareo kontenera miisa 2 Anisan'ny nasiany filoham-pirenena resaka tao anatin'ny gabariny ny valo janoary lasa teo nandritra ny lanonana fifampiarabana tratran'ny taona izay notontosaina tetsy Iavoloha ny mahakasika ny famindrana toerana ny centrale etsy Antanandrano mandritra ny 2 volana. Efa mandeha kosa amin'izao fotoana izao ny fanatanterahana izany. 50 mégawatt ny herinaratra izay entiny centrale afindra eny Behenjy sy Ambohimanambola ireo conteneur izay miisa 250. 3 herinandro no anefana izany araka ny fanazavana izay nentiny ministry ny Angovo. Raha nipetraka ny fanontaniana mahakasika ny mety sy ny délestage indray amin'ny famindrana ireto centrale ireto dia tsy sainanao fanamby intsony ny ministry ny Angovo. Asa tanana ireo hoy izy ka tsy afaka ny ampanantenany tsy sy ny délestage intsony ny tenany. Eto kosa dia fantatra fa efa tsy mandeha intsony ireo centrale ao Antanandrano amin'izao fotoana izao. 3 herinandro no anefana ny asa famindrana. Amahana ny olana izay sedra imponina Antanandrano sy ny manodidina.